Toy izao indray ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mpitandrina ireo fananan'Andriamanitra ianao. Ny Levita dia natao hikarakara ireo fanaka tao amin'ny tabernankely. Araka ny voasoratra ao amin'ny Nomery toko voalohany, 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa tendreo izy hitandrina ny tabernankely vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy. Fa izy no hitondra ny tabernankely sy ny zavatra rehetra momba azy, sady hanao fanompoam-pivavahanao, ary manodidina ny tabernankely no hitobiany. Levita ao amin'ny KRISTY ianao olony, kolokoloy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ianao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Mahereza mivavaka isika raha eo, manaiky ny ampiasa sy hikolokolo ireo fanomezam-pahasoavana nomenao ahy aho, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.